Ny amin'ny valo amby enimpolo indray ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina koronavirus araka ny taritra nataon'ny profesora Antamari Daniel Volontina androany alarobia. Ny 40 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra ny Alamanga avokoa. Mbola betsaka ihany koa ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina koronavirus any amin'ny faritra Diana satria dia mbola nahitana 5 izany androany alarobia. Tafakatra iraika amby 7,750 sy iray alina araka izany ireo olona efa vozy vaovoan'ny koronavirus hatramin'ny atombohan'ny aretina teto Madagasikara raha atambatra. Ankoatra izay dia olona iray indray no lava vokatry ny valanaretina COVID-19 araka ny taritra nataon'ny CCO. Miisa 5,900 indray araka izany ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina COVID-19. Ny amin'ny 30 indray ireo olona sitrana ka tsy manaraka fitsaboana intsony ary miisa 420 ireo olona voasakady ho marary mafy sy mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Androany alarobia no nampahafantarin'ny Federasiona Malagasy baolina kitra tamin'ny fomba ofisialy. Ny lisitr'ireo mpilalao no fidin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis hiatrika ny atrikasa sy ny lalao fanomanana ny fionana amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny volana Novambra. Lalao izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana iakarana amin'ny dingana famaranan'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika amin'ny taona 2022. Ao anatin'izany lisitra izany, ireo mpilalao efa matianina toa Andry Lalaina Nomenjanahary na i Bolide, ry Abel Anissé Andrianantenaina, ry Jérémy Morel na ry Adrien Melvin. Ao ihany koa anefa ireo mpilalao sambany vao voafantana ao anatin'ny ekipany Barea toa Andry Herbastien, Hakim Abdallah na i Alexandre Ramalingom. Any Frantsa no atao ny atrikasa fanomanana fa any Portugal kosa no isy ny lalampira alainy ifanandrina ny Barea amin'ny ekipan'ny Burkina Faso ny sabotsy 12 Oktobra ho avy izao. Tapabolana alohan'ny sokafan'ny Nosy Be amin'ireo mpizaha-tany amin'ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao dia nampahatsia ireo fitsipika tsy maintsy arahin'ireo mpizaha-tany ny ofisy pirenena misahana amin'ny fizaha-tany eto Madagasikara na ny ONTM. Fitsipika natao indrindra hiarovana ireo mpizaha-tany mandritra ny fitsidiany any Madagasikara. Nampahatsia ivina araka izany fa tsy maintsy mampiseho taratasy manamarina ny valiny mihiba tamina fitiliana PCR natao 27 ora talohan'ny niaingana ireo mpandeha aty Madagasikara ary tsy maintsy mampiseho ihany koa tapakila miverina vao afaka mandray ny sidina mankany Nosy Be. Rehefa tonga ao an-toerana kosa dia tsy maintsy manana laharana finday eto Madagasikara ahafahana miantso azy sy manaraka azy mandritra ny andro ivanianany any Nosy Be. Indraindray aza mety ho ampahafantarin'ilay hotely amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny fitsangatsanganana mety ho ataon'ireo mpizaha-tany mba hanamorana ny fanarahana ireo izay sendra mihaona sy mifanena taminy. Alohan'ny alana eto Madagasikara indray dia tsy maintsy ataony fitiliana PCR raha mitaka izany ny firenena iverenan'ny mpitsidika. Ao amin'ny hotely ihany no hakana ny singa ary ny mpizaha-tany no hiantoka ny lany rehetra amin'ny fanaovana io fitiliana io. Nanamarika ny ONTM fa vao midina eo amin'ny seranam-piaramanidin'ny FASEN ireo mpizaha-tany dia manasy ny taratasy fanekena izay fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana malagasy.